Miaravatsika rehetra indray tompoko lahy sy tompoko vavy tafaraka isika ato anatin'izao fandarana maitso izao dia asaina ampitiavana be isika hiaraka eto hatramin'ny farany. Hiresaka isika ny fomba fiasan'ny VVF izay misehatra aty Morontsiraka. Misy ny fifampizarana traikefa ihany koa ato anatin'izao fandarana izao. Misy ary ny tokony ho raisintsika tsirairay avy ahafahantsika ihany koa miaro ny tontolo iainana izay misy dia tsy ampiandrilanareo ary izahay ndeha hianoka tanteraka ao anatin'izay isika rehetra. Raha ny iraka mpanaovana VVF na ny hoe mission dia ny hanajanona ny fahasimbany ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ary hanorina ho avy maharitra sy mirindra eo amin'ny fiainan'ny olombelona miaraka amin'ny natiora. Araka ny zavatra efa hitantsika sy tsapantsika amin'izao fotoana izao simba ny tontolo iainana ary betsaka no fiantraikan'izany raha tsy ilazitsika ny fivaovan'ny toetrandro. Raha ny tatitra farany navoaka ny GIEC tamin'ity taona 2024 ity dia hiakatra 2,5 degré Celsius ny tany maripana manerana an'izao tontolo izao. Io tapiakaran'ny maripana io dia ho tratra any amin'ny fiandohan'ny taona 2024 any. Ka raha tsy misy izany ny hetsika atao dia tratra izay fiakaran'ny tany maripana manerana an'izao tontolo izao izay. Ahoana ny fomba atao mba tsy hahatongavana any amin'izany hoe fahasimbany izany, fahasimbany tontolo iainana indrindraindrindra amin'ny ankapobeny, mba ahafahana miaro sy mitantana maharitra ireo loharano-karena voajanahary sy ireo zava-mananaina na ny biby izany na ny zava-maniry. Torak'izany koa ato amin'ny kontinanta afrikana nametraka viana lehibe ihany koa hisian'ny fampandrosoana maharitra sy iombonana ny fanatanterahana izay asa fampandrosoana izay ary indrindraindrindra mametraka lanja ny anjara asan'ny natiora ao anatin'izay asa fampandrosoana izay dia ao moa izany ny hoe fanomezan-danja ny asarobidin'ny harena voajanahary indrindraindrindra mba ho fanohitra ao amin'izay resaka fampandrosoana izay. Raha ny eto Madagasikara manokana dia niainga tamin'ireo iraka sy ny viana napetraka ato amin'ny kontinanta afrikana satria misy olombelona miaina manodidina an'ireo harena voajanahary ireo dia ny hoe mba ahafahan'ireo olona miaina ao anatina manodidina an'ireo harena voajanahary ireo zany mba afaka hiatrika ny fivaovan'ny toetrandro mba afaka hanamafy ny fahafahandry zareo miatrika ary hanatsara ny fiaim-piainany. Misy paikady anankiefatra napetraka mba ahafahana manatratra an'ireo tanjon'ireo. Ny voalohany aloha dia ny eo amin'ny resaka asa fiarovana amin'ny ankapobeny, hanamafisana n'ireo ezaka efa natao ao anatin'ireo faritra manokana izay iasan'ny VVF indrindraindrindra ilay atao hoe paysage. Ny faharoa mise à l'échelle na ny fampitomboana ny asa fanatsarana ny farim-piainan'ny mponina mba afaka hiatrika an'izay fivaovan'ny toetrandro izay ary hanatsara ny farim-piainany amin'ny ankapobeny. Ny paikady fahatelo dia ny fanaovana atsisika ny mba hamezana ny anjara toeran'ny natiora eo amin'ny izay fandraisana fanapahan-kevitra ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena malagasy. Ny fahaefatra farany ao anatin'ilay paikady dia ny hoe ny fampiroboroboana na ny fampahafantarana mahazava-dehibe ny fampiroboroboana ny toe-karena maitso sy ny toe-karena manga na ilay ataontsika hoe économie verte et économie bleue. Raha ny asa tanterahana indray ao anatin'ilay asa fiarovana ny fanamafisana an'ireo fiarahana miasa amin'ny vondron'olona ifotony amin'ny asa izay tanterahana. Eo reny asa fisafoana ala reny, asa famerenana amin'ny laona ny ala izay efa simba raha tsy teny ohatra hoe ny ala onko dia
Eo ihany koa ny fitantanana amin'ny faritra ranomasina izay misy an'izay harena voajanahary zay ihany koa. Ny asa moa zany ao anatin'ilay paikady faharoa dia ny hoe fanatsarana ny fari-piainam-ponina amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny lalam-barotra isan-karazany toy ny Tiamenabe ohatra zao dia ny resaka Jona. Eo ihany koa ny resaka seha-piariana hafa toy ny resaka fizahan-tany, ny resaka fiompiana tantely. Ao anatin'le paikady fahatelo maro koa ny asa izay tanterahanao anatiny ao raha ho an'ny eto Madagasikara amin'ny ankapobeny resahana dia ny adsisika mba ahafahana mametraka ny anjara toeran'le natiora zany amin'ny hoe zava-dehibe anazy en tant que hoe capitale satria capitale naturelle le izy izay miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka isan-tsokajiny toy ny firaisamonim-pirenena mba ametrahana an'izay mahazava-dehibe ny natiora zay any anatin'ireny fanapahan-kevitra ara-politika izay raisiny eto amin'ny tany sy firenena izay. Eo amin'ny paikady fahaefatra moa dia ny hoe fampiroboroboana izay toe-karena maitso sy toe-karena manga izay ny fanehoana mahazava-dehibe an'ireo toe-karena maitso sy toe-karena manga ireo mba ho anisan'ny fanohitra na hoe loharanon-karena ahafahana mampihodina ny asa fitantanana amin'ny alalan'ny fitrandrahana maharitra an'ireo toe-karena manga sy toe-karena maitso ireo. Misy faritra anankiefatra ataontsika hoe paysage moa zany ny anaran'izay faritra iasan'izay misy ny paysage Diana any amin'ny faritra avaratra, misy koa ny paysage Haute-Terre du Nord, iny indray zany any amin'ny région Sava sy Sofia ary misy fandraisany amin'ny Diana koa. Izay zany ilay paysage faharoa. Dia ny paysage Mahafaly any amin'iny faritra atsimon'ny Toliara iny ary ny fahaefatra dia ny paysage Manamboly Tsiribina ato anatin'ny faritry Menabe sy Melaky. Mifototra bebe kokoa amin'ny asa fitantanana sy fiarovana ny alaonko sy ny morontsiraka zany ny tena asa tanterahanay ato anatin'ity faritra ity. Ny zava-misy moa ankehitriny dia hitantsika fa efa misy ny fahasimbana eo amin'izany alaonko zany. Misy ny ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro n'ireo olona izay mivelona manodidina an'ireo faritra misy alaonko ireo toy ny Morondava, Beloha-sur-Tsiribina, Maintirano. Noho ny fitombon'ny mponina sy ny filana zany dia lasa betsaka ny filana hazo amin'ireo toeran'ireo dia lasa manapaka any anaty alaonko ny olona satria ny ala maina izay nangalana an'ireny hazo ireny taloha dia efa tsy misy intsony. Dia ao anatin'ilay paikady asa fiarovana io zany dia eo ny asa fiarovana aloha fa eo koa ny fanolorana ataoko hoe alternativa mba mamaly an'ireo filana ireo. Misy ilay atao hoe restauration ana mangrove zany hoe efa nisy ala onko teo taloha fa simba dia averina amin'ny laoniny. Dia misy ny fiarahana miasa amin'ireo vondron'olona ifotony ireo amin'ny fambolena hazo. Eo ihany koa ny fanaraha-maso hafa toy ny fanaraha-maso ny resaka asa fanjonoana izay atao any amin'ireny faritra ireny. Le filana nefa miamitombo aty an-tanan-dehibe. Misy zany le alternativa izay napetraka mba ahafahana mamaly an'izay filan'ny mponina izay satria io tsy afaka hajanona ny filan'ny olona ny hazo. Raha tsy hiteny fotsiny aho zao ohatra hoe ny resaka fampiasana hazo amin'ny charbon sy kitay raha ato anatin'ny faritsy Menabe manokana dia 100 isan-jaton'ny charbon sy kitay ampiasaina ato anatin'ny faritsy Menabe dia saika mbola avy amin'ny faritra ala voajanahary avokoa. Zany hoe tsisy faritra ala manokana zany voatokana hoe ty tokony hanaovana izay charbon sy kitay izay fa mbola any anatin'ireny ala voajanahary ireny. Kanefa izay zany mitarika ilay fahasimbana ilay harena voajanahary dia nametraka zany ny WWF miaraka amin'ireo mpiara-miombona antoka toerana famboleka-hazo izay tsy lavitra n'ireo toerana misy ala onko ireo mba hazo mora maniry mba ho afaka ho trandrahana ho avadika charbon sy kitay ao aoriana kely ao. Dia isan-taona moa zay dia mametraka tanjona eo amin'ny 50 sy 700 hektara eo zany ahafahana mamaly an'izay filana izay. Eo ihany koa ny fampianana ny fampiasana ny charbon sy kitay ireo
amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fampiasana fatana mitsitsy. Eo ihany koa moa le fiovavan'ny toetrandro amin'ny ankapobeny ny fiakarany avy ny ranomasina, misy ny fampiasana fitaovana tsy ara-dalàna amin'ny resaka fanjonoana, mbola mipetraka ihany koa nefa izany zavatra izany dia mbola mila fanentanana maro dia maro sy fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay avy izay hanentanana ny olombelona rehetra, indrindra ireo tompon'andraikitra isan-tsokajany izany ao anatin'ny hoe ahafahana miaraka mijery hoe inona ny vahaolana mba hialana amin'izay asa fanombana izay fa andehanana any amin'ny asa fampandrosoana maharitra mba ho lovain-jafy. Tapitrary ny fotoanantsika ho an'ny androany, misaotra antsika rehetra nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Dia hofitintsika kely ary aloha ny fandarantsika ho an'ny androany. Ny resadresaka isika momba ny fomba fiasa eo anivon'ny WWF izay misehatra manokana moa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana aty amorontsiraka aty. Ny resaka izy ireo tao anatin'izany ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay miteraka asa avy hatrany. Nisy ny raisika tsirairay avy tany tokantrano tany ny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izay tokony mitaky fampiarana avy hatrany. Dia manantena antsika rehetra hiaro ny tontolo iainana ary manome fotoana ny fandarana ho amin'ny manaraka indray. Mandra-piaona tompoko lahy, mandra-pitafa tompoko vavy. Ny fanariana fako eny rehetra eny, ny fanaovana maloto eny rehetra eny, ny fandroarana eny rehetra eny, aok'izay ampiasaiko ny dabampako, ampiasaiko ny toeram-pivoahana, ampiasaiko ny mosoara raha androa na nisindelo. Hetsika kely marova zavatra be, rehefa tsy mandoto dia nama manadio.